Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity fotoana manokana izay andaisantsika ny lesona ho an'ny lehibe ity. Ifaliana ho anay hatrany ihany koa ny mizaran-ten'Andriamanitra ho anao. Raha isy ho hery sy tanjaka izany ary ny teny fikasan'ny tompony ho tanteraka aminao an'io. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara ny isan-danitra mbola velom-pisaorana anao izay satria nomenao izao fotoana izao indray ahafahanay mandray ny teninao. Angataka aminao izahay ny mba nazavahanao araka ny sitraponao an'izany ary ihany koa mba tsy handalo fotsiny amin'ny fiainanay fa mba hahafahanay miroso hatrany amin'ny fanompoana anao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohaten'ny lesona antsika androany dia manao hoe azadinoina ny tombontsoan'ny rehetra. Ny Salamo 7:100 no voaboasantsika an'io izay maneho mandrakariva ny famindrampon'Andriamanitra. Ny Salamo 3:100 dia mitanisa an'ireo fitahiana maro be avy amin'ny tompo, anisan'ny fitahiana ny firoboroboana hozy izy. Ny teny hoe fitahian'ny rehetra mihitsy no ilazany azy. Ireo fitahiana ireo dia miorina amin'ny toetra tsaran'Andriamanitra sy ny fahatokiana ny fanekeny tamin'ny Israely. Mahatsiaro ny fahalemen'ny olombelona sy ny fandalovan'ny tompo ary mangoraka ny olona izy. Ny fitadidiany dia mihoatra noho ny asa saina fotsiny. Tafiditra ao anatin'izany fanoloran-tena izay aseho amin'ny asa. Andriamanitra manafaka sy manohana ny olony. Ireo sary mahery vaika ao amin'ny Salamo 7:100 dia mampiseho ny halehiben'ny fahasoavan'Andriamanitra izay tsy azo oharina amin'ny haben'ny lanitra tsy manampetra. Ahoana raha ny tokony ho fihetsiky ny olona manoloana ny hatsaram-panahin'Andriamanitra? Voalohany amin'ny alalan'ny fisaorana an' Jehovah. Ny tsodrano dia verina ho toy ny fanomezana tombotsoa ara-nofo sy ara-panahy ho an'ny olona anankiray satria Andriamanitra ny loharan'ny fitahiana rehetra. Ahoana no ahafahan'ny olombelona mitahana Andriamanitra? Ny ambany dia afaka mitahany ambony ho toy ny fomba fisaorana na fiderana azy. Andriamanitra mitahy ny olona amin'ny fanomezana soa azy ary ny olona dia mideran'Andriamanitra amin'ny fiderana ny soa ao aminy, izany hoe amin'ny fanajana azy no ny toetrany izay feno fahasoavana. Faharoa, amin'ny fitadidiana ny soa rehetra nataony sy ny fanekeny tahaka ny fahatsiarovan'i Jehovah ny fahalemen'ny olombelona sy ny fanekeny tamin'ny olona. Ny fitadidiana dia lafin'ny ray manan-danja amin'ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olona. Tahaka ny fahatsiarovan'Andriamanitra ny teny fikasany tamin'ny olona dia toy izany ihany koa ny olona tsy maintsy mahatsiaro ny fahatokian'Andriamanitra sy mamaly an'Andriamanitra amin'ny fitiavany sy ny fankatoavany. Miaraka amin'io hevitra io ao an-tsaina dia tena mety tokoa reto teny malaza nataon'i Madamo White reto, manao hoe tsara ho antsika hozy izy ny mandany ora anankiray feno eritreritra isan'andro mba hisaintsainana ny fiainan'i Kristy. Tokony ho raisintsika miteboka tsirairay izany hozy izy ary avelao ny saina handray ny seho tsirairay indrindra fa ny fahamaranana. Rehefa mieritreritra toy izany isika amin'ny sorona lehibe nataonao antsika dia hiamaivana kokoa ny fahatokiantsika azy. Tsy mba hangatsika ny fitiavantsika fa ho eniky ny fanahany lalina kokoa isika. Raha teo voavonjy isika amin'ny farany dia tsy maintsy mianatra ny lesona momba ny fibebahana sy ny fanalambaraka eo am-poditra ny hazo fijaliana isika. Dia izay indrindra no irina mba hahafahanao manakaiky an'i Kristy hatrany isan'andro ka tsy hampany halaliny ny fitiavany antsika. Ahafahantsika ihany koa fa miala amin'ny ratsy rehetra fanao ka hibanjina n'ilay tsara indrindra izay omen'i Kristy antsika. Amen.
vavakisika rainay tsara ny ezin-danitro mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany, misaotra noho ny amin'ny fitiavanao, misaotra noho ny amin'ny fitantananao, mangataka izay mba andotsahanao ny fanahinao masina ka nkahery sy taridalana ny mandrakariva, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.